fidio ny candidat solombavam-bahoaka MMM. Andrianjanahary Famezatsony anarako za moa dia ben'ny tanàna amin'ny commune Ambanivohitra Ambomahazo nandritra ny 9 taona ilatsaka ho solombavam-bahoaka ny amin'ny district ny Manandrina amin'ny laharana fahaefatra ao anatin'ny bulletin unique. Ny antony tonga nilatsaka amin'ny MMM dia resy lahatra amin'ny programme anasa ny président ary mitovy fomba fijery zahay ny fanamby apetraka ho an'ny vahoaka ny Manandrina raha lany solombavam-bahoaka dia hiady ny fampandrosoana ho an'ny Manandrina ary amin'ny maha-tanora ny tenako moa dia hiady ny ho avy tsara n'ireo tanora zanaky ny Manandrina izay manerina ny Madagasikara. Entana ny vahoaka ny Manandrina rehetra tsy vaky volo ny tenako hifidy ny laharana fahaefatra amin'ny 20 ny volana Desambra ho solombavambahoaka ny Manandrina satria ny tena moa mpandrarara teo dia miantso atsika mpandrarara rehetrarehetra hiaraka isalahy ho amin'ny fampandrosoana ny Manandrina.